Dingana indray no vita teo amin'ny fiaraha-miasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny FAO. Totosan'ny 12 Jona 2024 dia nandrisana ny fanolorana ny fitaovam-pitiliana ho an'ny laboratoara ny fitaliavana ny fiarovana ny voly na ny DPV eo anivon'ity ministera ity. Ny tetikasa TCP MAG 3304 izay vatsin'ny FAO no nazahoan'ny laboratoara ireo fitaovana fitiliana ireo. Singa iray anatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo, ny fahampiana sy ny fahatsaran'ny fitaovana iarovana ny voly toy izao. Fanampiana ara-teknika sy ara-pitaovana araka ny hitantsika izao amin'ny fitiliana ny aretina sy ny zava-maniry eto anivon'ny fitaliavana anankiray eto amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo dia eto amin'ny DPV izany. Ny fitaovana nomena zany dia fitaovana isan-karazany ahafahana manamafy izay fitiliana atao izay ary isaorana betsaka ny fanohanan'ny FAO izay mpiara-miasa akaiky ary mpiara-miasa efa maharitra ny ministera. Fanampiana amin'ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny teknisianina amin'ny fitiliana sy ny famantarana ireo aretina mahazo ny voly sy ny ala ary koa fanaraha-maso ireo bibikely eny an-tsaha. Araka izany no antony nandorana ireo fitaovana moderna sy mahomby ireo. Raha ny mahakasika an'ireo fitaovan'ireo zany izay mety ho fiantraikany ary indrindrandrindra koa ny antony nangatahana azy dia raha araka ny fantatritsika fa zava-dehibe ny fitiliana eo amin'ny fiarovana zava-maniry satria tsy afaka hiaro mihitsy tsika raha tsy mahay mitily. Ireo fitaovana ireo nefa no ahafahantsika mitily sy mamantatra zany hoe inona daholo no mety ho aretina na bibikely. Aretina moa indrindrandrindra ho an'ilay fitaovana anankiray izay azo lazaina hoe zava-dehibe ny ananan'ny DPV an'io satria manome valiteny azo antoka zany ho amin'ny famantarana ny aretina. Ho antsika dia ilaina tokoa ilay satria maro be ny aretina izay tokony tandreman'ny Madagasikara tsy hiditra. Tandreman'ny teknisiana indrindrandrindra zany tsy hiditra eto Madagasikara izay mila arovantsika tokoa satria misy amin'izy ireo dia tsisy fanafodiny ary nefany raha sanatria tafiditra eto amintsika dia tena zava-doza. Dia anampy be da be zany io ho amin'ny fitiliana tsy ny eto toerana fotsiny ihany fa ho an'ireo izay zava-maniry mivezivezy miditra sy mivoaka eto Madagasikara ahafahana mamantatra izay fisian'ny aretina izay indrindrandrindra. Vonatrany ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo hiara-iasa amin'ny FAO anangana sy ampambolena matanjaka ary anome antoka ny fiarovana ny arena voajanahary sy ny famokarana eto amin'ny firenena.